safasua Janini amaraya Pengubangi fangai Pengubangi fangai Iburia yabe Iburia tika Sisa Izati safasua Tika mandini mivuri ya tika yawe Faleye voru mikeke tika Ino mena nao Inu abali tika Jesus seke ya tika mandini mivuri ya tika yawe Migibuli zaila fahagu suwa Sita itanga hagua Jesus seke ya tika miyambra tika Chiwu chubu lage Tiki uchi mitinga bawa Aya Aungi rahalane Aya Aungi ratulunge Aya Iburia tika Iburia yabe Iburia tika Sisa Izati safasua Janini amaraya Pengubangi fangai Pengubangi fangai Tika mandini mivuri ya tika yawe Nani chiura sanu mahawawo Chiutara iha Tapa umefutawo Jesus iti ya tika mandini mivuri ya tika yawe Nani bulana na tika nifutua Engao yabi mahavua Jesus iti ya tika miyambra tika Chiujubu lage Ito kisombo mifuna uwa tika Aya Taka munja tika Aya Bumi yambra tika Aya Nivuri ya yawe Iburia tika Iburia yabe Iburia tika Sisa Izati safasua Janini amaraya Pengubangi fangai Pengubangi fangai Simainty simbandraona ny fiainanao Tsy maintsy tojo zavona ny lalanao Raha mbola miaina eto aminy izao tontolo izao Trotraka ny fo mitanondrika ny Mangataky isan'andro ianao mandoalika Mibanjina ny lanitra maharitra Kanefa tô tsy misy laliny
Mamandini funa waliu Yesusi kupunda Miteni ya minawizi Simana dimana Niula nore chane Efaye wakanani Nifitala inana Efaye Siwileri tunyana Kaiwanina na umajakariba Lezi susitimanda Mamandini funa wali Yesusi kubuna Miteni ya minawizi Simanda dimana Niula nore chane Sitimanda Iary ivavaka isika rehetra tompoko. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, isaoranay anao ny fitiavanao anay, ny famondramponao, nanomezanao anay ity fotoana ity izay azonay mankalaza izao ivon'ny 10 taonan'ny zanaky ny fiangonana loteranina malagasy izao. Mametraka feno am-pelantananao ny fiainanay. Mangataka aminao ry Jesosy Tompo, mba ho tonga zanaka manoa anao zahay. Ho zanaka tianao, ho zanaka tia ny fahamarinana, tia ny teninao, tia mianatra aminao, ho zanaka tonga kristianina marina, ka tonga manafaka ny mpiarabelona aminay. Ndreto zahay Jesosy manolo tena ho anao, mampianara anay amin'ny tian'io ty voninahitra ianaranao reriany, ka aza mahafoina mahasaraka anay anao. Mitenena Jesosy fa miaino anao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany. Saotra Tompo. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana, raha afaka miaona soa amin'ny alalan'izao fandarana izao amin'ny tian'io ty. Miaraba ny zanaky ny fiangonana loteranina malagasy rehetra izay nahatratra ny 10 taonan'ny fikambanana, ary mirary soa sy mirary fitahiana ho an'ny fikambanana manontolo, mirary soa sy mirary fitahiana ho antsika rehetra ao anatin'izao fankalazana ny ivo ny 10 taona izao. Miaraba manokana ary misaotra ny tompon'andraikitra rehetra ato amin'ity fikambanana ity na ty vondrona ZFLM ity,
izay nanome ny tenanay anjara amin'izao ivo ny fankalazana ny 10 taona izao. Ny anjara nomena dia toroteny fampianarana. Toroteny fampianarana izay mitondra ny lohateny hoe ny kristianina tariany fanahin'Andriamanitra ka mitondra fahafahana ho an'ny mpiarabelona aminy. Ny kristianina tariany fanahin'Andriamanitra ka mitondra fahafahana ho an'ny mpiarabelona aminy. Ny tenin'Andriamanitra akatsika an'izany dia araka izay hitantsika eo amin'ny Lioka 4 ny 7 sy ny 7. Lioka 4 ny 7 sy ny 7 dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria nanositra itoroteny somafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka itoro fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Ray masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray zanaky ny fiangonana Luteranina Malagasy malala, ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Rehefa nandinika ny lohateny io aho ry havana, dia nametra-panontaniana ho teny am-piandohana hoe mbola mila hazavaina ve zany? Mbola mila hazavaina ve zany hoe ny kristianina dia tariany fanahin'Andriamanitra ka mitondra fahafahana ho an'ny mpiarabelona aminy? Fa nandinika aho hoe matoa napetraka ny lohateny dia hita fa ny kristianina zany dia tsy mitondra fahafahana eo amin'ny mpiarabelona aminy, ka izay indrindra no mila andiniantsika an'izay voasoratra ao amin'ity Lioka 4:17 sy 7 ity, ka ahafahantsika mamokany amin'izay. Ary ho resahantsika ao anatin'izany amin'ny tapany voalohany zany ny maizy azy antsika kristianina, ary amin'ny tapany faharoa tsika dia iresaka ny mampitondra fahafahana azy eo amin'ny mpiarabelona aminy. Araky ny fanambarako tery am-piandohana dia tsy fampianarana fotsiny no ataoko fa toroteny fampianarana. Zany hoe tena misy pratika mihitsy zany ao anatin'izany, ka mangataka atsika haharitra hatramin'ny farany, fa zay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena. Ny kristianina, iza moa ny kristianina? Ny kristianina dia ireo mpanaradian'i Jesosy, araka izay nilazan'i Jesosy azy hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, araka ny Jaona 4:12, ka namafisiny aminy hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ary koa hoe ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Teny efa itsika loatra zany, fandre isaky ny manatrika asa sy fampaherezana isika, fandre isaky ny manatrika batisa isika. Fa ny zavatra rentsika ao anatin'izany dia izao: ny asan'i Jesosy na ny asa ataon'i Jesosy no asan'ny kristianina na asa ataon'ny kristianina. Noho izany dia mampitodika atsika ho ao amin'i Jesosy zany izao lohateny anjarantsika androany izao, fa Jesosy no fototry ny maha-kristianina sy ny mampitondra fanafahana ny kristianina. Koa ndeha isika hitodika ao amin'i Jesosy zany, ndeha isika hiresaka ny amin'i Jesosy, saingy tsy hiresaka ny amin'ny nahaterahany sy ny tantara hafa nefa isika, fa hiresaka izay mahakasika an'i Jesosy ka mifanaraka amin'izao lohateny anjarantsika izao. Ny zavatra tiana ho tsindriana voalohany momba an'i Jesosy dia ny maha-olombelona tokoa azy. Io ny zavatra tsindriana voalohany amin'i Jesosy io, tena olombelona tokoa Jesosy, saingy miavaka amin'ny samy olombelona izy, araka ny voasoratra eto amin'ity Lioka 4:1 tapany B, voasoratra ao amin'ny Matthieu 4:1 ary ao amin'ny Marka 1:12. Ireo tenin'Andriamanitra ireo dia samy milaza fa Jesosy dia nety ny fanahy tany anefitra na nampandehana ny fanahy tany anefitra, zany hoe
tsy Jesosy amin'ny maha olombelona azy no nitondra ny fiainany, fa netiny fanahy izy tamin'ny fiainany manontolo tetỳ ambonin'ny tany. Dia mahita ny toetry ny olombelona eo anatrehan'Andriamanitra sady isika amin'izany. Dia ny olombelona izay noforonin'Andriamanitra na nataon'Andriamanitra tsy handeha irery, fa nataon'Andriamanitra ho tarihiny fanahy mandrakariva. Hoy ny soratra masina hoe, izay tarihiny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, araka ny Romanina 5:4-5. Izay milaza ao ambadika izany koa hoe, izay tarihiny fanahiny devoly no zanaky ny devoly. Dia hoy isika hoe tsy voatery mety ilazan'izany sika. Fa raha milazan'izany sika dia lazao ahy ary hoe fanahiniza no mitarika izay tsy tarihiny fanahin'Andriamanitra. Aza milaza hoe tarihiny fanahiny ihany izy, fa io fanahy maha olona antsika io tsy afaka mitarika antsika makaizy io. Afaka mitarika antsika makaizy io fanahy maha olona antsika io, manoloana ny toe-javatra rehetra mitranga amin'ny fiainantsika. Ohatra hoe mijangajanga ny vady ohatra. Inona no hitarihiny fanahy maha olona antsika amin'izany? Tsy maintsy misy safidy roa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, ary ireo safidy ireo dia na ianao hanao ny ratsy na ianao hanao ny tsara. Hatrany amin'ny safidy na sakafo ho atao androany dia mipetraka ny hoe tsy ny fanahy maha olona antsika no mahavita mitarika antsika, fa safidy roa mandrakarivany eo. Na isika isafidy izay mahasalama antsika, na isika isafidy izay manimba antsika. Ka ao anatin'izay zany ny fanahy maha olona antsika dia tsy manana ny anjara toerany amin'izay fitantanana ny fiainantsika, fa tsy maintsy miankina na amin'ny fanahin'Andriamanitra na manaradian'ny devoly, ka miankina amin'ny devoly ny fanahy maha olona. Tsy afaka mandeha amin'izao fotsiny izy, ary raha milaza koa isika ka mitady anindry ny amin'ny fahaizan'ny fanahy maha olona, ka milaza hoe za sady tsy an'Andriamanitra tsy an'ny devoly, fa aniza zany ianao anelanelany, ka raha anelanelany ianao dia makaiza. Raha ambaran'ny soratra masina fa izay manaradian'i Jesosy dia ho eo atratrany rehefa miala amin'ity tany ity, izay manaradian'ny devoly dia mandeha makany amin'ny farimiretrafo rehefa miala amin'ity tany ity. Ka raha milaza azy ianao fa eo anelanelany sady tsy tarihiny fanahin'Andriamanitra no tsy tarihiny devoly, dia azo lazaina fa makaiza zany ianao. Noho izany, raha mbola ny natiora maizy azy ny olombelona araka izay anehoan'ny soratra masina azy, dia mazava fa tsy mahaleo tena koa ny olombelona, ary miankina amin'izay fanahy manjaka ao aminy no hiafarany koa, fa tsy misy toerana anelanelany na toerana fahatelo, fa efa very rahateo rehefa tsy an'i Jesosy ka tsy tarihiny fanahin'Andriamanitra. Raha misy tokoa zany dia tsy tokony naniraka hitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zany Jesosy, fa efa misy maro be ny olona sady tsy mino an'i Jesosy no tsy mino ny devoly, ka tsy ho any an-danitra izy zany sady tsy ho any amin'ny elo, fa ho any amin'izay toerana fahatelo mety ho inony ao anatin'izany. Mavesatra hoy ianao no mandray zany, nefa tena fahamarinana ara-tsoratra masina zany. Efa voasoratra hatrany amin'ny Genesisy 7, sokafo ny baibolinao ka mandiniany Genesisy 7, fa tsy nitsiry samirery tao anatin'ny olombelona ny ratsy, tahaka ny hoe tsy nitsiry samirery tao anatin'ny olombelona ny tsara, fa ny fanahin'Andriamanitra izay nanjaka tao amin'ny Adama sy Eva fa izay no nahatsara ny toetrany sy ny fiainany teto ambon'ity tany ity. Fa rehefa tonga ilay menarana, dia ilay menarana no nitondra ny faharatsiana tao anatin'ny fiainany Adama sy Eva, ka tonga tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, ary dia tonga very. Ary nambaran'Andriamanitra tao amin'ny Genesisy 7:5 hoe, dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelahy tongony. Io no tenin'Andriamanitra tamin'ny menarana. Fa raha mandinika izay lazain'Andriamanitra eto sika amin'ny menarana na Satana dia izao: Andriamanitra manambara zany fa hiady hitarika ny olombelona
ny fanahin'Andriamanitra sy ny fanahy ratsy, ka nantaranaky ny vehivavy voatorotoro ny ombelay tongony dia midaraboka ao amin'ny tany miaraka amin'ilay menarana izy, na izy tsy resy ny menarana fa tary ny fanahin'Andriamanitra ka mijoro hanorotoro ny lohan'ny menarana. Zay le izy zay. Tsy misy elanelana eo, sady Jesosy mihitsy aza no nilaza hoe tamin'ireo fariseo reo hoe ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny voalohany ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo no lazainy satria mpandainga izy sady rain'lainga. Araka ny Jaona 9:4. Ka ny fehin'izany ry havana dia izao: mila pitarika ny fanahy maha-olona antsika, ka isika no misafidy na ho tariany fanahin'Andriamanitra na ho tariany fanahin'ny Satana, fa tsy misy anelanelany. Fa na io toe-tsaina anelanelany io koa aza dia tena avy amin'ny Satana mihitsy io, araka izay nitenenan'i Jesosy hoe sady mpandainga izy no rainy lainga, ka sahy milaza izy fa tsy misy izy ary tsy misy ihany koa Andriamanitra, mba hahatonga ny olona tsy hiditry ny lanitra. Zay no antony. Fa ny mazava eto ry havana dia izao: ny fanahy masina no pitarika an Jesosy, ary nila notariany fanahy izy satria tonga olombelona tokoa, ary teo amin'ny batisany aza no nanamafisany ny fidianany an'Andriamanitra ho pitarika azy. Dia hitantsika fa naka fanahy azy ny devoly ka nitady ny andavo azy. Anisan'ny porofo maha-olombelona tokoa an Jesosy, izy no tariany fanahin'Andriamanitra ka nanatanteraka ny asa rehetra teo ambany fitariany fanahin'Andriamanitra. Vokatry ny fitariany fanahy masina an Jesosy dia tsy tompon'ny fiainan'i Jesosy, tsy tompon'ny ny asany izy, tsy tompon'ny fandaharam-potoanany izy, fa izay rehetra momba an Jesosy dia tsy misy azy avokoa, fa an'Andriamanitra avokoa izay rehetra mahakasika an Jesosy. Dia marininy izao perikopa izao izay efa voasoratra hatrany amin'ny bokin'i Isaia mpaminany, ka nolazany ampahabe maso tamin'ireo olona tao Nazareta izay namakina n'io perikopa-anjarantsika androany io hoe androany no efa tanteraka eto aminareo zany soratra zany, araka ny 2:20 ao anatin'io texte anjarantsika io ihany. Dia fantatsika ny toyiny fa tezitra ny jiosy noho izany filazany zany, ka nandroaka azy nivoaka tao an-tanàna, ka nitondra azy teo an-tampony avoana mba azerany any amin'ny antsana izy, araka ny 2:20 sy ny 7:20. Fa tsy mahagaga ny nahatezitra ny reto jiosy reto noho izany filazany Jesosy zany. Tsy nahagaga satria izao filazany Jesosy zao dia milaza fa izy ireo dia tsy misy tahaka an Jesosy. Zany hoe na dia tokony ho tahaka an Jesosy azy izy, olona tariany fanahin'Andriamanitra, satria samy olona ao anatin'ny faneken'Andriamanitra, samy taranaka Abrahama, dia izao tsy misy amin'izy ireo tariany fanahin'Andriamanitra na dia ray akory aza, ary ny porofo akaikin'izany dia izy ireo mitady hamono an Jesosy. Raha ny fanekena taloha nefa nijerena, araka izay niantson'Andriamanitra ny Abrahama hatrany amin'ny Genesis 12 ka hatrany amin'ny Genesis 17, dia nanao fanekena tamin'ny Abrahama sy ny taranany Andriamanitra, ka ny famorana no mariky izany fanekena izany. Dia midika izany fa izay rehetra voafora dia voafehy ao anatin'ny valan'ny fanjakan'Andriamanitra, ka ny fanahin'Andriamanitra no mitarika azy, ka miteny sy mitaridalana azy ireo mandrakariva Andriamanitra. Eny, nanomboka teo amin'ny Abrahama sy ny taranany, dia Andriamanitra no mandidy hatramin'izay hohaniny, na hinana papelika izy, na hinana mana izy, na hinana mofo tsy misy masira izy, tsy misy masirasira izy, na hinana zay volona ambolena izy. Andriamanitra no namonjy azy ho afaka tany an-tany hay, hiditra tany amin'ny tany Egipta sy ny sisa mba hanome azy hanina sahaza ho azy.
tsy izay hoaniny ihany fa izay hosotrony ihany koa. Andriamanitra no niantoka ny rano izay navoaka avy amin'ny vatolampy. Andriamanitra no nanolotra azy ny divay sy ny sisa izay nosotrony izy ireo araka izay nandidian'Andriamanitra azy. Ary tsy izay ihany fa hatramin'izay ho tafiany ihany koa, fa ao anatin'ny soratra masina hatrany amin'ny testamenta taloha any no anehoan'Andriamanitra ny sitrapony ny amin'izany antsoina hoe fitafiana izany. Ka na izay hitafiana izy ireo aza dia fitafiana mifanaraka amin'izay sitrapon'Andriamanitra. Ary anasana antsika raha teo moa izany ao anatin'ilay boky vao nosoratako mahakasika ny taridalana momba ny fitafiana mahamendrika ny kristianina no mahakasika an'izay. Ary tsy eo ihany fa na ny hoavin'ny kristianina ny hoavin'ireo jiosy ray manontolo aza dia efa eo ampelantanan'Andriamanitra, na ny fiainana eto tany na ny fiainana any ankoatra na ny fitsanganany tena amin'ny maty, dia eo ampelantanan'Andriamanitra ny hoaviny iray manontolo. Fa teto ry havana dia tsy izay no mitranga, fa efa ny devolo no mitarika azy ireo ka tsy manam-pitiavana izy, ary tsy mandaitra aminy ny tenin'Andriamanitra vao nivakiany Jesosy taminy, tenin'Andriamanitra izay manambara famonjena sy manambara fanafahana, izay tokony hitondra fifaliana ho aminy, fa lasa nitady hamono an Jesosy izy. Mba hevero angery havana ilay tenin'Andriamanitra, ny fanahin Jehova no atoaniko, satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra sy fampahiratana amin'ny jamba, anafaka izay ampahoriana hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Filazantsara zany, izany tsy tokony ho faly amin'izany, indrindra raha hitenenan'i Jesosy hoe anio no tanteraka eto aminareo izany teny izany. Fa hita ao anatin'izany ry havana, fa hita taratra eo amin'ny toetrany izay fanahy manjaka ho aminy. Hita taratra eo amin'ny toetran'ireo jiosy ireo ny fanahy manjaka ao aminy. Ary hita ao anatin'izany fa tsy ny fanahin'Andriamanitra no manjaka ao aminy. Dia tahaka an'izay koa no andinian'ny kristianina tena ry havana, satria ny kristianina dia ireo olona natao batisa ho amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Io anarana nanaovana batisa io no maneho fa Jesosy no ivon'ny batisa, ka fototra hananana an'Andriamanitra ho ray sy ny fanahy masina hitoetra ao anaty ka hitarika ny fiainana manontolo. Tsy afaka ny ho tanteraka izany raha tsy eo ny rahan'i Jesosy. Porofony aina nafohy teo amin'ny hazo fijaliana ho avitra noho ny ota izany. Ary ao amin'ny batisa dia miombona tena mandraha amin'i Jesosy ny kristianina izay ampatsiarovany azy isaky ny fandraisana ny fanasan'ny tompo hoe ataovy izao ho fahatsiarovana ahy. Araka ny Korintianina 1:12 ny 4:20 sy ny 5:20. Ka ny fanasan'ny tompo no ampaherezan'i Jesosy ny mino mba hitoetra tsara amin'ny ady tsara ny finoana. Ary ity ry havana no nataovy ao an-tsaina fa tena zava-dehibe loatra amin'ny maha-kristianina antsika. Ny fihinanana ny tenan'i Jesosy sy ny fisotroana ny rany dia manambara ny fandraisana ny fiainan'i Jesosy ho fiainany izay rehetra mihinana sy misotro izany. Dia manambara izany ny fitohizan'ny fiainan'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao ao amin'izay mino azy. Averiko indray, ny fihinanana ny tenan'i Jesosy sy fisotroana ny rany dia manambara ny fandraisana ny fiainan'i Jesosy ho fiainany izay mihinana sy misotro azy. Dia ny fitohizan'ny fiainan'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao ao amin'izay mino azy. Ka Andriamanitra no rainy, ary ny fanahy masina no mitari-dalana azy amin'izay rehetra ataony. Izay no maha-kristianina ny kristianina, ny mahavita batisa ny vita batisa, ny mahampandray ny fanasan'ny tompo ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Ka dia azontsika amin'izany ny mahafahazavany izao tontolo izao sy ny mahafanasy ny tany ny kristianina. Ka izao tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany izao
dia maneho ny maha Mesia ny Mesia, dia izy manana ny fanahin Jehovah ao aminy, ka ny asany dia ny mitory teny somafaly amin'ny malahelo, mitory fandefasana amin'ny mpifatotra sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka ny ampahoriana, mitory ny taona-kasitrahan'i Jehovah. Dia tsy inona izany fa ny fitondrana, ny fahafahana eo amin'ny fiainan'ny mpiara-pelona aminy. Tsarovy Jesosy rehefa niasa tetỳ ambonin'ny tany, fa tsy tany an-dapy izy no nandeha, fa niteteza ny toerana fen'olona sahirana indrindra sy ampahoriana indrindra, ka any izy no mandeha sady mitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, izany hoe nampianatra sy nampibebaka sady nikarakara azy ireo feno, ka nanafaka azy tamin'izay rehetra nampahory azy, na aretina io na tsy fisina io na inona, ka tena nitondra ny fahafahana tanteraka eo amin'ny fiainan'izay rehetra nanatona azy. Fa ny fahatanterahany tena fahafahana dia izao: ny olona tonga manara dia an Jesosy rehefa antsoiny hoe avy anaraka. Satria manomboka eo amin'ny fanarahany dia an Jesosy dia tsy mitondra ny tenany intsony ny olona, tsy misainany amin'izay hohaniny sy izay hosotrony intsony ny olona, fa na anenefitra aza izy, misy olona tsy omby 5,000, misy olona tsy omby 4,000, dia hain Jesosy ny mahavoky azy ireo, avy amin'ny mofo 5 sy azan-drano 2, avy amin'ny mofo 7 sy azan-drano madinika. Hain Jesosy ny mamoky azy ireo anenefitra any. Hain Jesosy izany. Hain Jesosy ny mampisy ny trosa izay mila aloha amin'ny fanjakana avy ao amin'ny vavan'ny trondro. Hain Jesosy izany. Dia Jesosy ny maniraka amin'ny Petera: ndana manjono, ny trondro voalohany voarainao sokafo ny vavany, ao misy vola, aloha avy ny hetratsika sinao. Hain Jesosy atao izany. Anjaran Jesosy ny mamelona, manasitrana, mikarakara izay rehetra manatona azy. Ary izy efa nilaza fa izay rehetra manatona azy ho izy dia tsy mba ho laviny mihitsy. Ary hitantsika tamin'ny fiainan'ireo mpianatra 12 ireo sy izay rehetra nanara-dia, satria tsy ireo 12 ireo ihany no nanara-dian'i Jesosy, hitantsika ny fikarakarany Jesosy azy ireo. Dia ao anatin'izay ry havana no nandraisan'ireo mpianatra 12 ireo, ao anatin'izany ny apôstôly Paoly, nandraisany an Jesosy, ka nandraisany ny baikony Jesosy, milaza aminazy hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, satria izy ireo no nanolo-tena tao amin'i Jesosy hanara-dian'i Jesosy. Nomeny Jesosy azy ireo ny baiko hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary ao anatin'izay ao ireo fanoharana maro, ny amin'ny Lazarosy ohatra sy ilay mpanan-karena, araka ny Lioka 2:12 ka hatramin'ny faraka amin'ny 30, izay nampianaran'i Jesosy an'ireo mpianatra nanolo-tena azy ireo ny fiainany fiantrana na fiainana amin'ny asa diakonaly izany, izay tena asan'i Jesosy feno tokoa. Safidy ny batisa ry havana, safidy ny roso ao amin'ny batisa, safidy ny batisa, safidy hiala amin'ny fanakejany nofo-kamo sy tsy misaina fa tsy ny tenany reriany, tsy misaina fa tsy ny filany, ny fifaliany, ny fahafinaretany, fialana amin'izany. Safidy ny hiala amin'izany ny batisa. Nefa mbola maro ny kristianina mbola voafatotra izany asan'ny nofo izany, ka narakitra ny am-piangonana aza, dia mbola maro ny manisaka manao hoe be loatra raha 10,000 no arotsaka, nefa rehefa hividy fifaliana any amin'ny boîte de nuit na hividy film hojerena na hanao abonnement Canal Plus, mahavita mandohatra amin'ny 2 hetsy ariary isam-bolana, kanefa rakitra 10,000 ariary dia 5,000 ariary isam-bolana monja raha ohatra ka alahady 5 no atrehan'ny kristianina. Mampandiny teny izany ry havana,
satria raha refesina amin'ny rakitra tao ny fanoloran-tenany mino. Raha refesina amin'ny fimonomononana rehetra rehefa misy valopy adidy tonga eo am-piangonana, raha refesina amin'ny fimonomononana rehefa lavabe ny fanompoam-pivavahana, raha refesina amin'ny isan'ny kristianina tonga mamonjy maraim-baovao, raha refesina amin'ny isan'ny kristianina loteranina tonga mamonjy alahady maraina, raha refesina amin'ny fahazotoan'ny kristianina miditra sampana ao amin'ny fiangonana ka manao ny asa, dia izao aiza ho aiza amin'ny fiainam-pinoana ny kristianina loteranina. Tena mipetraka io fanontaniana io. Ka hoy Jesosy any amin'ny Lioka 7:15 hoe fa raha hiverina ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Fa ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ka tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko, fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ty ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy, dia manambara azy ho fitohizan'ny fiainan'i Jesosy eto an-tany. Ny fiainan'ny Paoly dia fitohizan'ny fiainan'i Jesosy eto an-tany. Navalin'ny Paoly tanteraka ny fiainana na Saoly azy ka tonga Paoly izy tonga fitohizan'ny fiainan'i Jesosy eto an-tany izy. Dia azo sika an-tsaina ny tenenan'i Jesosy hoe ary ianao asa lehibe noho izany azy izy satria izao makany amin'ray. Izay tsy vitan'i Jesosy tety ambonin'ny tany dia nanorina fiangonana dia vitan'ny Paoly apôstôly sy ireo apôstôly marobe ary ireo kristianina ny fandimby tao anatin'izay mandra-pahatonga antsika eto androany izao. Eny ry havana, ny kristianina no fitohizan'ny fiainan'i Jesosy ety an-tany ka mahatanteraka ny fiorenan'ny fiangonana ety amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy nitarihy ny sitrapon'ny tenany intsony Paoly, tsy nitarihy ny filan'ny nofony intsony izy, izany hoe tsy nitarihy ny Satana ho amin'ny asany sy ny fombany rehetra intsony izy, fa notarihy ny fanahy masina ka tena kristianina mpitondra fanafahana ho an'ny mpiara-belona aminy, kristianina mpitondra vahaolana ho an'ny fiangonana netiny, ho an'ny fiangonana nisy azy. Izy mba amin'ireo apôstôly namany no vavolombelona, fa ny kristianina tena tarihy ny fanahin'Andriamanitra dia tena natao hitondra fahafahana ho an'ny mpiara-belona aminy, fa ny kristianina anarana fotsiny satria mbola velona ho an'ny tenany ka tarihy ny filany ho amin'ny fikatsahana fifaliana sy fahafanaraitana ety an-tany fotsiny any, ka manolo tena ho amin'ny fijangatsangana, fahalitoana, fijejojejona, fanompotsapy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovandratsy sy ny sisa dia milaza fa ho tsarain'i Jesosy izy amin'ny andro farany. Fa vavolombelo ny fiainany mivantana Jesosy izay hoaniny sy hosotroiny isa-potoana ny tenany sy ny rany, nefa tsy mibebaka akory izy. Tsy fitohizany fiainan'i Jesosy akory ny fiainany, fa mbola izy no mitantana ny fiainany. Eo ry kristianina malala no fandinian-tena hitariny izao lohateny anjarantsika androany izao, ny kristianina tariny fanahin'Andriamanitra dia mitondra fahafahana ho an'ny mpiara-belona aminy. Io ny tena fanontaniana lehibe sy fandinian-tena lehibe izay apetraky ny tompo amintsika androany. Satria maha kristianina atsika, ny fiainantsika dia tokony ho fitohizan'ny fiainan'i Jesosy, ka isika ihany koa dia tokony hitory ny teny somafaly amin'ny malahelo, hitory fandefasana amin'ny mpifatotra sy fampahiratana amin'ny jamba, anafaka ny ampahoriana, na mahandro io, na marary io,
na inona fahoriana entiny mpiarabelona amintsika ka hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Koa re kristianina zanaky ny fiangonana loteranina malagasy io, anio dia dinio ny fiainanao, dinio ny asanao, dinio ny toeponao, dinio ny fijoronao raha efa fitohizany fiainan'i Jesosy etỳ an-tany ianao na tsia. Moa mivavaka ho an'ny mpiarabelona aminao va ianao sa ny ankonanao sy ny tenanao ihany? Mo mivavaka kory aza va ianao akoatra ny fandehanana ty am-piangonana? Moa mitory ny filazantsara va ianao amin'ny toerana rehetra misy anao? Na aiza na aiza. Sa arakaraka ny olona mifanerasera aminao dia miova tahaka an'izay koa ny kasikety anaovanao. Betika ianao kristianina ty am-piangonana, ianao kristianina mpampianatra sekoly alady, mpiandry diakona sy ny sisa, fa rehefa miaraka amin'ny bandekama sy ny namana ianao dia hafa mihitsy indray ny toetranao sy ny pozinao mba miteny aloky ny vavanao. Manahoana ny fiainanao? Mpitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra va ianao amin'ny hevitra sy amin'ny teny ary amin'ny asa? Sa ny fiainanao dia mbola voafatotry ny filany nofo ihany? Moa manampy sy manohana ny mpiarabelona aminao va ianao amin'izay rehetra angatahany ianao, amin'izay rehetra hitalaony ianao, ka tsy misafidy ianao na mahantra na manan-karena? Moa mijery ny madiniky ny tompo va ianao? Mijery ireo sahirana ara-pivelomana va ianao ka mitondra fanafahana ho azy ireo? Sa ve mbola misy antom-pandaniana lehibe lavitra izay mbola mila ataonao? Mbola mila andanianao ny herinao, andanianao ny vola mampanananao? Mbola misy antony lehibe lavitra eo amin'ny tenanao sy eo amin'ny ankonanao? Fa hoy Jesosy aminao, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Ary aza manao hoe tsy manana aho, fa manala baraka an'i Jesosy zany. Manana ianao, na dia tonom-bavaka aza manana ianao, na dia baiboly sy tenin'Andriamanitra ho zaraina aza manana ianao, afaka mitondra fanampiana ho an'ny olona ianao, afaka manatona ny olona rehetra manodidina anao ianao, fa aza refesinao amin'ny vola eo am-pelantananao ny ahafahanao mitondra fahafahana eo amin'ny fiainan'ny olona. Fa tsy ny vola no mpanafaka, io mila asorina ho andohan'ny olona io. Tsy ny vola ny mpanafaka, fa Jesosy no mpanafaka. Ka ny andrasan'i Jesosy aminao dia nitondranao azy eo amin'ny fiainan'ny olona sahirana rehetra, mba handraisan'ny olona an' Jesosy koa, ahatonga ny olona ho tahiany Jesosy, ahatonga ny olona ho sitrahan'i Jesosy, ahatonga ny olona ho karakarain'i Jesosy, ka ahatonga ny fiainan'ny olona io koa ho lasa fitohizan'ny fiainan'i Jesosy. Mety ho tony ve ny fonao rehefa miresaka tsika hoe tsy voatery ny fananana no entinao ao? Fantaro fa ao anatin'ny fanekenan'ny batisa dia voatokana ao an'Andriamanitra ianao mba mifanananao. Ka tsy ianao intsony no mandidy sy mibaiko ny fiainanao, fa Jesosy. Tsy ianao intsony no mandidy sy mibaiko ny amin'ny fanananao, fa Jesosy. Fa aza mampandainga fianakaviana ianao ry kristianina, ka hanoratra ny fianakaviana rehefa tonga ilay fotoana ambanin'ny ferapara hoe niady tsara izy, na tanteraka ny fiazakazahana izy, nitahiry ny finoana izy. Fa ny fiainan'ny Paoly, fitohizan'ny fiainan'i Jesosy no antony nilazany zany. Fa tsy izy fonombola Saoly. Koa sokafo ny masonao ry zanaky ny fiangonana loteranina malagasy, fa fotoanany zao, fotoana iadinao niady tsara koa zao, ka ilazanao tahaka ny Paoly hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetra mba azahoako an'i Kristy, araka ny Filipianina 4:9. Ka narininy maizy azy teo amin'izao tontolo zao, no vonono ny sitrapon'ny tenany, no vonono ny filandratsy rehetra tao anatiny, fa natolo ny feno an'i Kristy ny fitondrana ny fiainany. Ary dia niazakazaka mafy izy nitory ny filazantsara manerina izao tontolo izao. Ka ny fahafatesana
no nanaka anazy sy nampijanona azy tamin'izay fiazaka zahany izay. Nanova fomba fiainana mihitsy Paoly mba hahafahany mitory ny filazantsara ka miaina amin'ny filazantsara, fa tsy ny filazantsara no nataony manaraka ny ritma ny fiainany. Asa raha azonareo ny mahasamihafa an'izany. Nanova ny fomba fiainany Paoly mba hahatonga ny fiainany ho lasa fitoriana ny filazantsara, fa tsy ny tehiriziny ny mahasaoly azy ka ny filazantsara dia rehefa manana fotoana anaovana azy izy, izay izy vao manao azy. Fa tena nafoiny ny mahasaoly azy, fa ny ainany feno ny maha-Paoly azy. Ry havana, ny fiainana tariny fanahin'Andriamanitra dia ny fiainana manana an Jesosy ho ivony ka manana an'Andriamanitra ho ray. Io fiainana mibatisa io no fiainan'ny kristianina izay ho tariny fanahin'Andriamanitra ka afaka anana fiainam-bavaka miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, hitahiry ny finoana ka afaka ny tondra marina ny anaran'i Jesosy sy ny fiainan'i Jesosy ho fanafahana eo amin'ny mpiarabelona manontolo. Isika zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy dia miaina amin'ny hoe soratra masina irery ihany, fahasoavana irery ihany, finoana irery ihany. Ary isika izao amin'ity herinandro ity dia miditra tanteraka ao anatin'izay ankalazantsika ny andron'ny reformasiona, dia ny fanitsipivavahana izany, izay ijoroantsika ho amin'izany fivavahana marina izany. Fa aoka tsy ho sarotiny sy ho sarom-piaro amin'ny resaka litorzia fotsiny isika, na amin'ny resaka fiainam-piangonana tsotsotra fotsiny, fa aoka handiny tena marina ny amin'ny fanoloran-tena maha-kristianina atsika, ka hiaina araka izay nampianaran'i Jesosy atsika androany, ny maha-kristianina antsika izay fitohizany fiainan'i Jesosy eto amin'ity izao tontolo izao ity, ka mifady ny devolo sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra, fa tonga fiainana tariny fanahy masina ka mpanafaka ny olona, mpanafaka ny mpiarabelona aminy amin'izay rehetra mampahory azy. Manana lesona sy fianarana vaovao isika ry kristianina izay hoentintsika mamakivaky ity 10 taonany mahazanaky ny fiangonana Loterana Malagasy atsika ao anatin'izany fikambanana izany atsika, ka hiainantsika ao anatin'ny 10 taona manaraka raha sitrapony tompo ka tahiny mahazo izany 10 taona manaraka izany isika. Dia ao anatin'izay 10 taona iombonantsika amin'ity tany ity izay dia aoka hifanasoa, aoka tsy hifampiteniteny foana ao anatin'ny Facebook ihany, aoka tsy hifanenjika na hifanaratsy, aoka tsy hiady, fa iombona tanteraka amin'ny fitiavana izay maha-kristianina antsika tsirairay avy. Dia Jesosy Kristy tompony ho velona ao anatintsika tokoa, fa tsy andondona vao ambaravarana, fa ndoroatsika tany ivelany noho ny filan'ny nofontsika sy ny sitrapontsika. Fa mba ho ampidiritsika ao anatintsika tokoa ne izy, fa te hamahana atsika amin'ny zava-tsoa rehetra izy, fa isikina izy ka hampipetraka atsika ary ampisakafo atsika sady hiary isakafo amintsika. Dia ho hitatsika ao anatin'izany ny fiadanana sy ny fahasambarana izay ndeha ho zaraintsika ihany koa amin'ireo mpiarabelona amintsika rehefa hitondra fahafahana ho amin'ireo mpiarabelona amintsika ihany koa isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azo hatramin'ny taloha indrindra, mbola ho azo koa mandrakizay. Amen. Hiara hivavaka isika Tompo. Misaotra anao zay ry Jesosy Kristy Tompo, midera ny anaranao zay ry zanak'Andriamanitra ilay tokana mpamonjy anay. Misaotra anao zay noho ny fitiavanao anay, misaotra anao zay noho ny famonjenao anay, nanomezanao ny tenanao ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, ka noloranao anay ny tenanao sy ny rahanao izay antoka nananay an'Andriamanitra ho rainay ary tariny fanahy masina anay eo amin'ny fiainanay. Mamindra fo aminay ka mamelany helokay noho ny tsy fahatakaranay ny asarobidiny zany, ka tsy hitoeranay ho fitohizany fiainanao Jesosy amin'ity tany ity. Izay ny ao ambadiky ny tenenanao hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, lasa manao ny asanao zay, lasa
niasanao ny na lasa niasanao ny tohizanay sy ataonay ety amin'ity tany ity, ka ianao miasa ao anatinay, ary izay dia fitaovana fotsiny ihany. Izay no hevitra zany rehetra zany Jesosy. Misaotranao izay nanokatra ny masonay tamin'ity anio ity. Aokane izay andiny tena izay tsirairay avy Jesosy, ka tsy andaza ny fahamarinanao zany, fa anaiky izany fahamarinanao zany, ka hijery ny fiangonanao, hijery ny mahantra, hijery ny manodidina anay, ka natanteraka ny asa mahafiangonana anay tokoa, dia ny antsonay ny any ivelany, ny any ivelany izay tsy lavitra fa mpiarabelona aminay eo akaikinay eo ihany. Ndreto zahay Jesosy manolo tena ho anao, manolotra ny fiainanay ho anao. Aoka tsy hitaraitana miepaka izahay, ary aoka tsy horeraka andalana izahay, fa aoka ho ampaherezinao mandrakariva fanahy masina ao amin'ny teninao, ho ampaherezinao mandrakariva ao amin'ny sakramentanao Jesosy, ao amin'ny asa sy ny fampaherezina izay ataonao aminay isam-potoana, dia aoka ampaherezinao amin'izany mandrakariva izahay, ka hiombona tanteraka aminao amin'ny hevitra sy amin'ny teny ary amin'ny asa izay ataonay, mba hananana ilay fitsarana sy ilay fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, manaova fety sambatra amin'izao 10 taonan'ny zanaky ny fiangonana Loteranina Malagasy izao. Mirary soa sy fitahiana tompoko. Amen. Manzahari na
andefitra vertiazonusakana ilaza asafiomanana bianzuanamotalalana lalana wandefiatanana ini kita mau tutup pana ayetiku ditendungu hijau di lavada agaraku karena suruh indah isan bibu hitam dia tamahit sisani Sikatushiny manodidina efa enao ve ny vaovao tonga ilany andrasantsika hatriny zindrakira arapira izany tsara miavaka ho toto sany antsaminon'ny Kristy avy amin'ny FLM Masona tao izany teo tanterainao amin'ny akany polisisy tanambao iosy alahady fa fitony volana novambra raiky amby roapolo sy arivo avy izao amin'ny rora sasany tsy diso vidi-pidirana 2 arivo ariary fanasana ray alina ariary ho an'ny olon-droa amboarana ny programanao fa se manokana no maninao anao io zay hanehoana ny hira nafantaranao ny amekry hatram'izay sy ireo hira vaovao sambasamba toy laika hararoty kene hararotony ano tongava maro fa mikry manao raha io olay manay ho azonao ifampinaretana jio nasazany zay kene
kantony ireo zavaboary tomitony ny foko ndraindra ireo ataoko sary Iratina ni masuni tamba ariampalatininao ni sufni marana itambekina takandiera ni mandringa Iampa iratina ni masuni tamba ariampalatinina ni sufni marana itambekina takatera imandringa Hariyo binile animuana Kai bui jawa devi chaniranu Ari sireniranu Ari minitani karakaina Ari sireniranu Ari minitani karakaina Luna mitare hidanu Dia utunga vari ituku Hare nitani mangetana Ulu warani Isibui ja Dia luna mitare hijanu Dia luna mitare hijanu Dia utunga vari ituku Hare nitani mangetana Ulu warani Ibui ja Tiampa iratina ni masuni tamba
Ary ampaladinina ny sofiny marena itsambikina takangera ny mandringa Iampahiratina ny maso ny tamba Ary ampaladinina ny sofiny marena itsambikina takangera ny mandringa Iampahiratina ny maso ny tamba Ary ampaladinina ny sofiny marena itsambikina takangera ny mandringa Paradisa
Jesusi asamba malala famandrian ng teni isa asambi aray na famandrian ng teni isa Rasia, Visan Minuk dan Najib